Ny fiterana mialolotra na ny fahasarotany ny tsy fanatonana na tobim-pahasalamana ateraky ny fantrana na mety ho vokatry ny tsy fahazotona na ny fahalaveran'ny toerana misy no isany mahatonga ny aretina mamany lava pahazo ny vehivavy. Ahitana betsaka vehivavy tratran'io aretina io ny aty amin'ny faritra Vatovavy Fitonany noho ireo tranga zavatra ireo. Azo saboina tsara ny aretina mamany lava ka misy ny hetsika vaobe ho fandidina maimaimpona ireo vehivavy tratran'izany ato amin'ny hôpitaly Betzy Assureur Manakara nanomboka ny alatsinainy teo ka hatramin'ny sabotsy ho avy zao. Manoloana an'izay dia nahazo fitaovana arifomba fanampiny ho fandidina vehivavy mila izany avy amin'ny UNFPA ny maternité eto amin'ny hôpitaly be Manakara. Misy fitaovana tonga reo table opératoire, selletique mobile, table instrument, pince berdade sy ny ventouse ao anatiny daholo ary miaraka amin'ny appareil respiratoire manuel. Zany hoe zay zany fitaovana ataontsika amin'ny bloc opératoire vaovao io zany io chambre anankiray fanaovana fandidina reo. Fitsinjovana an'ireto mamany lava zay betsaka aty amin'ny faritra moa zany dia manatongina any koa zareo satria dia ao koa no anaovana ny fandidinan'ireto olona vehivavy victime-ny mamany lava reto. Vehivavy misy asivy no afaka amin'ny aretina mamany lava rehefa vita fandidina teto amin'ny hôpitaly Betzy Assureur Manakara nandritra ny 2 andro dia ny alatsinainy sy ny talata teo tao anatiny ty esika vaobe fandidina ny vehivavy tratra ny aretina mamany lava ity. Fa etsakilany dia ny fanatonana ny tobim-pahasalamana no fisoroana mahomby indrindra iarovana amin'ny aretina mamany lava.